On a parlé, c'est l'idée de participation, de pluralisme, surtout en vue des sélections, des processus électoraux. Mais en tant que partenaire... Vonona ny fanometanana amin'ny gouvernemanta vaovao ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Io no nambaran'ny ambassadeur ny vondrona Europeanina sy ny ambassadeur frantsay raha nanao hevitra tamin'ny kabary ny Prime Ministre Olivier Mahafaly androany atoandro. Ho an'ny ambassadeur ny vondrona Europeanina dia hitataratra fa vonona ny Roso amin'ny fantanterahana ireo teboka mahamaiky amin'ny fampandrosoana ny Prime Ministre vaovao. La France s'est engagée aux côtés de Madagascar depuis très longtemps. Elle a doublé son engagement depuis deux ans. Et vonona hatrany kosa ila Frantsa amin'ny maha-piara-miombonantoka amin'ny Madagasikara azy hatramin'izay amin'ny fampandrosoana araky ny tenin'ny ambassadeur frantsay. Saingy efa nisy hoy izy ny lahara-pahamenana apetraka tamin'ny gouvernemanta teo aloha izay heverina fa hitohy miaraka amin'ny gouvernemanta vaovao. Mamaly ny antso ny Prime Ministre ila Frantsa amin'ny fanoanana saingy tsy maintsy mijery tsara ny fivoarany raharaha izahay miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara ho ihany ny ambassadeur. Izany fanoanany la Frantsa izany dia mafy kokoa raha toa ka maneho fahavononana amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny ady amin'ny fahantrany Madagasikara araky nambarany ramatoa Véronique Voulon Yenini hatrany. Mazava zany ny hevitry ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa raha toa ny gouvernemanta ny Olivier Mahafaly solonandrasana ka hanatanteraka ireo teboka mahamaika rehetra ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara dia vonona ifanometanana izy ireo ary hanohana hatramin'ny farany.